oksika tsy diso fijery sy midiso fahavalo fa ny zavatra misy dia tokony mandeha ary tokony andeha ny fampinery alanana ataon'ny FFKM. Zay tokony ataontsika nandeha ty fivoriny ty hoe anosehana anoanana ny ampandehan'ilay résolution raisina tarivato fa raha ohatra ka izao no zavatra misy dia ohatra ny somary mahavahina kely am fa sarotry ny mampiray any malagasy ka dia tokony nareo mpanao gazety tsy ho tezitra satria misy olona mbola zatra amin'izany any hoe ampanginona mpanao gazety. Za dia manohana mpanao gazety na inona voalaza teo na inona voasoratra teo dia tokony avoaka hoen'ny vahoaka arak'izay vitanareo. Sy manambitamby mpanao gazety zay ny tokony ataontsika fa raha manomboka amin'izao tsika dia efa manao hoe mangina mpanao gazety hitako hoe tsy mety fa raha sanatrika mahazo fitondrana dia miverina amin'ny teo aloha ihany ny resaka miverina ny hatramin'izay tsisy fahalalahana dia hoy hoe manentany nareo mpanao gazety ny tenako anaparitaka ny zavatra mety indrindrindrindra ny ataon'ny FFKM ampirindra sy idiriny amin'ny atao hoe fanovana tena izy amin'izay. Sotra nareo tompoko Tantara Vonson ao amin'ny président ny association Protabase.